Efa natsidika ireo raha teo ihany ny hoe avaizany vola sy ny hoe ahoana ny fiaraha-miasa sy ny anana rehetra dia hiditra amin'izay loha hevitra izay sika ny resaka mandeha moa zany mbola aty anaty fampelezan-kevitra sika dia efa misy miresaka hoe samy manana ny firenendehibe manohana azy avy ianareo mirahalahareo ary dia izay ny lalakizorana amin'ny lafiny diplomatika ny fanomezana vahana izay mpanohana ao anatiny zao fiatrenany fifidianana zao ianareo anamarina na andio zay fa resaky ny olona zay dia manahoana ary ny diplomasia hitondrana ny firenena indrindra ny fiaraha-miasa iraisany pirenena na ny mpamatsy vola na amin'ny isa-pirenena anareo mitoany rajoela indray zao no mitarika azy ya mbola misy valiteny aloha teneniko am'le décentralisation tenen'ny président Ravalmana sy ny resaka samva teo mipetraka amin'ny vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy ahoana moa ny eritreretana hoe président Ravalmana na zay conseil spécial n'Antananarivo no anavitra ny Madagasikara nefa ny tanàn'Antananarivo ary tsy vitany izy mivady sarotra be ny an'izany inona ny fotodrafitrasa mba nataony président Ravalmana na mivady ho an-tanàn'Antananarivo zao ny zavatra mitranga izay tompoko dia nanao ny hôtel de ville nanao ny Coliseum nanao ny hôpitaly Manarapenitra nanao ny kianjan'ny Maki nanao trano mora zany ny zavatra nataonay ho an'ny vahoaka n'Antananarivo fanontaniana fotsiny satria mipetraka eo anatrehan'ny vahoaka malagasy resaka diplomasia ny tanenanareo teo betsaka ny fanaratsiany fa za zao dia efa afaka miteny mihitsy hoe ny fanaratsiana sy ny fahakalana aloha zany ho any arina aloha no avy ny bajinina mikasika indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny bailleur de fonds sy ny communauté internationale tena mifandray somatsara miona amin'izy ireo matetika za tsy teny eto hoe inona no zavatra ao an-tsainy tsy ao anatin'ny heritrerina fa rehefa nanolotra ny programme anasako na ny UM hoe izao no hitondrako ny firenena izao ny lahara-pamena ho ataoko milaza aminareo fa resy lahatra daholo izy ireo ary ny akamaroan'ireo ambassadeur ireo atsoko miantso an'ireo tsy misika fa miantso ny akamaroany tonga ny amin'ny biraoako daholy mifampitafa sy mifampidinina resaka Ravalmana na resaka diplomasia sy fifandraisana iraisam-pirenena ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany kapokako matahotra nareo fa na io tiany azy zany hoe ny zavatra misy aloha dia azadinonareo hoe Madagasikara firenena ao anatin'ny firenena mikambana zay feheziny le hoe globalisation na mondialisation na mifanatotoloana raha tsy haitsika tsara ny miady sy négocie hoe nareo manakany aminay ny Madagasikara globaliser ny économie anay na manao mifanatotoloana ny économie fotsiny fa rehefa sendra ny crise zahay sendra ny fahasairanany zay jerenareo fotsiny dia nilazany zany mazava tsara tamin'ny chancelier Merkel zay manana vola amin'izao fotoana zao fomeo anay anio zay interlocuteur na ambassadeur nareo ty Allemagne tonga dia menay vola nareo androany tsy nateny tsy navolana satria nahoana tsisy ambassadeur ny Allemagne tany amin'ny Union européenne tsy ela koa rehetra Bruxelles ahoana ho nareo malala tsara Madagasikara misy ponina any amin'ny 12 tapitrisa mahery any zao nataonareo niona tamin'ny Louis Michel niona tamin'ireo le pitariky ireo zao dia davinainao président rehefa vita ny fifidianana dia manome toky zay fa tena zay ny mahatonga azy hoe io décentralisation io atao manome toky ianareo aho fa mifanaovan-dalana décentralisation toadrano ho ataony BADA Union européenne Banque mondiale ary ity manifesto ty ny le misy any satra petsaka manao niny ty manifesto ty tsy zaro ery nanao an'io hoe lasa nanao an'ity tary Allemagne na tany Amerika na tany Frantsa fa taty aloha ny tomboko dia netiko tany Bruxelles dia netiko Bruxelles dia netiko tany Washington netiko tany Lizy dia zay ny natonga an'ity ato azao lasa mahay jinjavary manala ny vary sy ny tsiparifary avako le tsiparifary ty tsy izy ty izy ty ty tsy izy ty dia rehefa avy eo nampiseho tsara hoe tsy maintsy aseho hoe tena miaraka akaiky ny vahoaka ianao mahay mijinjavary tokoa ny ahy
dia zay resahako aminareo dia resahako ao koa resahako taminy fa tsy afaka mamokatra mihitsy ireo tatsareo raha tsy voafehy tsara aloha ny fandripahalemana dia reto mila mahay mikomandy azy tsara reto mpitandro filaminany reto mahay mibaiko azy tsara hoe tatereo voaray hoy izy tia teny aminareo hoe mpamatsy vola fa miandry fotsiny satria nisy an'le mapy dia efa vita iny fa tapaka tamin'le fanonganam-panjakana iny dia zao ndray vao misy ndray ty mapy deux ty zao mapy deux ty dia zay mahatonga an'izy hoe tsy maintsy ataontsika aingana diaingana mihitsy ny fampandrosoana Madagasikara miainga avy any amin'ny fototra zay famatsim-bola le mpamatsy vola traditionnel dia ohatra koa momba ny fampianarana no resahako fa mbola tonga antsika aveo zavadany tsy hita hoe izay indrindra mantsy ny ady hevitra teto amin'ny firenena tompoko dia mikasika an'ireo famatsim-bola ahoana ny amatsindra-joelona n'io tetikasa be resahan'io ahoana ny amatsindra valomanana koa zany tetikasa zany iantehitra ny bailleur traditionnel fotsiny tokoa ve isika sa manana hevitra nareo manana fifandraisana ny ivelany any amin'ny famatsiana ny vola mba ahafahana manatatosa ny tetikasa izay iverinareo sa dia mianona amin'ny bailleur traditionnel ary reo manana ny conditionnalité ny président Andry13 ya ny olana mitranga dia mila filoham-pirenena mitsinjo ny vahoaka ary indrindra tsy manafangaro ny orinasany sy ny fitantanana ny firenena ny zavatra misy mantsy dia zao rehefa miteny foany président Ravalomanana hoe fanonganam-panjakana raha nisy ny fanonganam-panjakana dia izy nanao fanonganam-panjakana voalohany teto tamin'ny 2002 fa zao alohan'ny 2009 ane alohan'ny 2009 dia tsara ho fatatsika fa ny FMI ny Banque mondiale ny Union européenne dia nanasazy amin'ny Madagasikara satria ny antony dia nafangaro ny président Ravalomanana ny fitantanana ny tiko sy ny fitantanana ny firenena ame ohatra ray fotsiny amin'izany nanome baiko président Ravalomanana tamin'ny trésor volam-bahoaka hoe amindra ny vola 110 milliards ividanana avion Air Force One avion Boeing 747 afahan'ny président mandehandeha zany izy io mba fantatry président Ravalomanana hoe zaza firy olona firy matenoanana firy ny any atsimo afaka vonjena amin'izany vola mividanana aeroplanina izany dia avy eo président Ravalomanana hoe miteny indray hoe satria tapaka mifamatsim-bola noho ny coup d'état zany 2008 dia efa tapaka fa tsy 2009 akory zay ny zavatra misy afaka jereny zany zay mikasika an'iny mikasika ny famatsim-bola moa dia miteny moa nanontany président Ravalomanana teo hoe taizany volana matsinao an'izany afaka atoroko anao le clé kapokako koa io tena kapokako io ary za tsy misika fa mitondra ny fandresen-dahatra betsaka ny olona resy lahatra amin'ny programako betsaka ny olona resy lahatra amin'ny tetikasako ary indrindra ny fianakaviam-be raisam-pirenena zao bailleur de fonds traditionnel efa mahafantatra daholo hoe reto no priorité amiko ny zavatra mitranga mantsy dia mitondra rehetrarehetra eto ny bailleur de fonds no manery hoe tiany tsy maintsy ataonareo za tsy teren'ny bailleur de fonds fa zany hiteny hoe reto ny zavatra laha raha-pamegnana aminay ya eny tompoko anao amin'izay eny tompoko zao resako anareo aloha hoe tsy kisangisangina andrakandrana mitondra firenena ilaina matotra tsara ianao mafeh tsara ny relation any velany mafeh tsara vaoakanao eto toerana ary mafeh tsara ny taninao ka raha hoe za manana clé amena vola mais oa le vola zao fotiny condition tsy vola avy any amin'le bois tsy d'accord le bois na hoe vola avy any amin'zareo hafa any raha hoe zao mantsy mba tonga mitenenareo an'izany na inona ataotsika tsy afa hiala mihitsika reo le bailleur de fonds na reo mpamatsy volatsika traditionnel ohatra ny union européenne mame atsika vola na remblanja tsisy averiny reny amin'le mapy na remblanja satria ny azy don fanomezana
ohatra izy zao izy zao ny tena finance be amin'ny le basket fonjiny ihany io dia anytanifa tsy averiny reny ary malala tsara mipetraka tany Afrika Atsimo mandritra eny taona sy tapany ireo firenena afrikanina ireo amin'ny Union européenne daholo mivelona satria ahoana misy firenena 7 ao anatin'ny firenena Union européenne dia ireo zany miparticiper tsy isy le bilatéral misy ihany ny AFD fa kely fa ireo manao anatin'le kitapo be ny Union européenne tia alefa ny Madagasikara fa ivoko anatin'ny crise izy zao ho hitana mba ameko koa ny anclé rehefa aveo ahoana nahitana vola mba ameko koa ny ray zay faharoa tsy afaka miala amin'ny FMI tsika satria ny FMI any manao ny macroéconomique rehefa ny FMI milaza hoe ty zao naovana azy ty zao naovana azo manana mpiara-miasa tamiko aho zao lasa directeur ny FMI zay miara-miasa amiko mihitsy manatanteraka nyty projet ty dia fa mazava fa miandro fotsiny raha okatra koa ny relation resahana ny vice président banque mondiale amin'izao fotoana zao nge afezaka an'emine zay niaraka tamiko teto nanao an'le mapa ty teny aminareo miassuré azy zany nahitako an'ity vola naovana ty tsy miteniteny foana na zavatra azo tanterahana azo atao le izy hoe ty le izy dia hoizy nareo hoe ientehitra azy foana ve tsy entehitra aminy tsika fa misy ny atao hoe à court terme anaty fotoana fohy tsy maintsy ataotsika ny fampiasana volany aloha dia misy ny atao hoe à moyen terme dia sady miezaka ihany tsika dia misy ny atao hoe à long terme mitrandraka ny arena tsikisika zay ny fomba amatsika an'io amparam-bomban'izay ve ny président Andry13 amin'ny alalan'ny arenantsika ihany tsika no afaka mampandroso an'ny Madagasikara tsy ekena ny hoe fandoliana na hoe ho kolonia foana ny firenena avy any ivelany raha azoko tsara mantsy président Ravalomanana dia maka référence amin'ireo za tsy miteny hoe tsy ilainy ireo fa za manome toky amin'ny vahoaka malagasy tsisy fanampiana avy any ivelany azy tamin'ny andro ny tetezamita ary tonga teto mihitsy ny banque mondiale hoe ahoana no fanareo mampandroso ny firenena ary nahazo félicitation mihitsy tamin'izany fotoana izany ny fomba fitantanana arabola ny antony dia zao tsotra be ny teneniko aminareo tsy nisy fanampiana avy any ivelany afaka nampiakatra 10 isanjato isataona ny karama ny mpiasam-panjakana tsisy fanampiana avy any ivelany mitrosa zay nampibabeny président Ravalomanana amin'ny vahoaka malagasy sy ny malagasy nalohanay foana isataona tamin'ny andro ny tetezamita maiky zany fa rehefa tonga ho filoham-pirenena ary zato tsy maintsy ho filoham-pirenena ho lany ny vahoaka malagasy ho lany ny vahoaka maro anisa dia manome toky anao vahoaka malagasy fa iova ny tantarany Madagasikara ary ho tratrarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana tsy vita amin'ny mpitondra ny fandimby tao anatin'ny président Ravalomanana ho ataoko ao anatin'ny 5 taona mbola misy toyny président Ravalomanana zay resaka zay sa ivadika aloha hevitra hafa isika tompoko aloha ipetrahako kely ihany zay resahako mba tiako hazava tsara ny vahoaka malagasy zao ry vahoaka malagasy ny tiako resahana amin'ny vahoaka rehetra mijery io zavatra marina foana fa i Madagasikara firenena nisy ny tena mahantra indrindra fa efatra mahantra indrindra aty Afrika ary ny malnutrition aty dia tena mahamenatra fitsika angamba mifahatelo noho izany zany raha hoe tehitra fotsiny zay areny eto hoe volatsika ihany aza manofy fa ny zavatra azo tanterahana ihany ny resahantsika ny azo tanterahana dia tsotra makany amin'ny mpamatsy volontsika dia manazava manome toky anareo zay le atao hoe confiance créena ny confiance le confiance building volazana azy amin'ny teny anglisy atsangana le confiance eo mivoaka aloha sy mitantana sy mitondra manana confiance amiko nareo vidio dia rehefa aveo za anao arak'izay lazaiko hoe ao anatin'ny 100 andro hitanareo ny zavatra miova faharoa tsy maintsy apetraka zany ny confiance ny olona aloha mipetraka koa ny confiance amin'ireo mpamatsy vola ireo ianareo mpamatsy vola matoky anay fa tena ametraka le bonne gouvernance zay io zao ny taremarika amin'ny tetezamita sy ny fitondrana teo momba ny corruption fitia eto iteny ndray sasany hoe maniny zay gadrainao na maniny zay atao zao fa tena ipetraka io rehefa aveo tena hoe lutte en corruption tena zay tsy maintsy apetraka zay le bonne gouvernance ametraka tsara ny ady amin'ny kolikoly faharoa raha vao mipetraka zay ava ry zareo manambola ampiampy ry zareo manana ny ambiampy ny vola any amin'ireo firenena matanjaka ireo dia nilaza inga raha tsy hoe ataony laza hoe tsy za na mahafanitrosa ore olona
tamin'ny 5 ngeka 5 milliards de dollars no fafana ny trosa Madagasikara zany na mafy azy azafady président mety tsy narekely ngambany ianao mety tsy heninao tsara ny teneniko tsy niteny aho hoe averiko tsara mihitsy dia ino tsara amin'izay tsy mifangaro le zavatra ny teneniko hoe tsy niteny aho hoe namafa ny trosa fa nandoa ny trosa zay nampabenao a any vahoaka malagasy zao ary eno tsara ty tamin'ny 5 namafa ny trosa Madagasikara 5 milliards de dollars niaraka tamin'ny hors scolaire président DGNFMI sy James Ofelson président banque mondiale ny Rosiana ihany tsy nanaiky fa firenena rehetra nanaiky milaza aminareo ankehitriny ry voaka malagasy jereo nge nitrosa ny Frantsa jereo nge nitrosa ny Grèce anisy manolotsaina sy miara-miasa amin'ny zareo amin'ny ino izy anykeo malala azy io voloa zay ny mahavola azy ao anatin'ny FMI rehefa tokony misy ilana azy maika satria ao anatin'ny fahasarana antsika zao alaina aloha izy dia anjarany reny négociation fa faoty fa tsy hita zay navola azy fa fandray nefa aveo zay le zay hoe négociation zay tena ilaina fahaizana zay ilaina fampatopisana zay ka hoy hoe aza matahotra nareo fa raha haka ny voly any amin'ny Union européenne tsy amerina na remblanja rehefa satria fanomezana mena raha isambotra ny banque mondiale dia ataovy an'ilay taux farany ambany fa mitandrina be zay amin'le hoe ady amin'ny kolikoly ary indrindrindrindra fa be da be izy fa fahatsika indray io